Tompoandriamanitra, miarabanareo rehetra mpanaraka fandarany indray ny tenako amty ariva ity. Amaky atsika rehetra ny tompo, ka itombo be ny finoantsika ao anatin'ny fandrenesana anzo afatra hitoko zao. Ny afatra hitoko anareo androany, dia afatra mitona anareo ny ino an Jesosy sy ny anarany, ary ny ino ihany koa fa misy hery sy fahefana ny anaran Jesosy. Zay zany ny afatra hitoko anareo androany. Hitondra zany fampianarany zany ao ho fanetanako anareo mba anorona ny finoanareo ao am Jesosy sy ny anarany ianareo, ary mba ampiasa an'zany anarany zany ianareo hoentina miady malona ny olana sy ny aretina, ary malona ny herin'ny fanaratsy rehetra manao ny asany ratsy. Fa mialoha ny hitondrako ny afatra, andao anao vavaka isika, ary ametraka zao fampianarana sy fanetanana ataoko zao ho eo ambany fitarian'Andriamanitra. Anao vavaka isika tompoko. Ranay eo, misaotrany amin'ny fahavelomana nomenao anay, misaotrany amin'ny fahafanay manaraka zao fandarana izao. Mitenena aminay ianao, lazao aminay sitraponao, apetraka ampialatananao zao afatra androany izao, tena mpatanjaka ny finoanay tokoa, ary hitondra fahasoavana lehibe ho anay. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, avy hatrany amaky baiboly isika, entina manamarina fa misy hery sy fahefana ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Asin'ny apôstôly toko 7, andiny voalokatra amin'ny andiny 9 no vakiny. Toy zao ny voasoratra ao, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera sy Jôna niakatra hoe ho akajy ny tempolo tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana, ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, zay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahady ny tempolo, lay atao hoe tsara endrika, mangataka fiantrana am'izay niditra teo akajy ny tempolo. No nahita Petera sy Jôna efa niditra eo akajy ny tempolo izy, dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy Jôna nibanjina azy ka nanao hoe, mijery anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy, fa nanantena azy zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa zay nanako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana. Ary niraisany tamin'ny tany eny ankavanana raha lehilahy ka natsangana, ary natanjaka niaraka tamin'izay ny tonga sy ny kitrokeliny, ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana, ary niara-niditra taminy hoe akajy ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Mazava ny voasoratra, olona efa nalemy hatrany an-kibon-dreniny. Toy zao ny voasoratra veriko vakiny, andiny 2. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny, zay napetrany isan'andro teo alohany vavahady ny tempolo, lay atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiantrana am'izay niditra teo akajy ny tempoly. Olona efa nalemy nandritra ny 70 taona mahery ihany koa. Toy zao ihany koa no voasoratra ao amin'ny asa apôstôly toko 4 ka ny 12 fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy zay nanaovana an'izany famantarana na sitrana azy izany. Na dia zany ary ny toeresan'ny raha lehilahy, dia sitrana sy afaka tamin'izany aretina nampalemy azy zany izy. Ary tena sitrana tamin'ny fomba magaga tompoko, no izy noho ny finoana Jesosy ny anarany, ary noho ny finoana Jesosy ny fampiasana ny anaran Jesosy. Tsy takatry ny saina, ary tsy azo demontrena mihitsy ny fanasitranana azon'ity lehilahy ity. Teny eo ihany mantsy izy, dia nahazo fanasitranana rehefa nampiasaina ny anaran Jesosy. Teny eo ihany dia afaka nitsangana tahaka ny olona rehetra izy, kanefa zay nambarako zay no momba azy. Olona efa nalemy hatrany an-kibon-dreniny, sady olona efa nalemy nandritry ny 70 taona mahery. Magaga fiasan'Andriamanitra, ary magaga toy zany ny fahefan'ny anaran Jesosy. Ary tsara ny zava-nisy tamin'izany, tamin'ny andron'ireo apôstôly, fanaon'izy ireo ny makao amin'ny kianjan'ny tempolo mba hanao vavaka. Araka volazan'ny baiboly, nisy lehilahy iray efa nalemy ataonany maro, napetraky ny havany teo am-bavahadin'ny tempolo, mangataka fiantrana am'ireo olona mandalo. Tamin'izany, raha nandalo ireo apôstôly, dia natsapa ny famangin'ny fanahy masina ry zareo mba hanasitrana sy
anangana an'io lehilahy malemy io. Efa hitany teo foana io lehilahy malemy io fa saingy hafa mihitsy zavatra tsapany reto apôstôly tamin'io andro io. Araky ny nambarako natsapa famanginy fanahy masina reo apôstôly ireo mba anasitrana tsy hanafaka an'ilay lehilahy malemy. Azoko onona mihitsy ny fiasa fanahy masina teo amin'izy roa lahy, de ny fiasa fanahy masina teo amin'ny Petera sy Jaune, raha nahazo ny afatra avy amin'ny Jesosy ry zareo. O Jesosy tamin'izy roa lahy, mpalopika ianareo, efa nirako taka ny nanirandray ahy ho amin'ity zao tontolo zao ity ianareo, efa nirako ianareo, efa notendreko tam'izany ianareo, ny asa nataoko no efa nasaiko nataonareo, ny fanahy masina sy notra zay nasorandray ahy de efa nampitaiko tany aminareo, efa nataoko ny passation, efa lasa taminareo aho hoe sitrano marary afaony voafatotra, fa maninona io lehilahy io no tsy mba sitranonareo sy afanareo, kanefa hitanareo isan'andro mangataka eo ambavadiny tempoly, fa maninona no jerenareo sy lalovanareo fotsiny isan'andro izy. Tena voarain'ireo apôstôly tsara ny famanginy fanahy masina azy roa lahy tam'izany fotoana zany. Noho zany nanatona an'ilay lehilahy malemy Petera sy Jaune, de zao ny teny nataon'izy roa lahy tam'izany. Petera no niteny eto, hoy Petera: tsy manana volafotsy na volamena aho, fa zay ananako no meko anao. De nampiasay ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana ianao. Avy hatrany de nampiasain'izy roa lahy ny anaran'i Jesosy ho fanisitranana sy ho fanafana an'le olona malemy. Nampiasain'izy roa lahy tamin'ny finoana ny anaran'i Jesosy. Tsy nisy zavatra hafa nampiasain'ny Petera sy Jaune tamin'io andro io raha nanasitrana sy nanafaka le lehilahy malemy ry zareo. Tao amin'izy roa lahy ny finoana an' Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Tao amin'izy roa lahy ihany koa ny finoana fa misy fahefana sy hery magaga ny anaran'i Jesosy. Zany no natonga azy ny teny tam'ilay lehilahy malemy hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana sady noraisiny tamy tanana ankavanana raha lehilahy. Rehefa hitan'Andriamanitra fanampiasa ny anaran'i Jesosy tamin'ny finoana Petera sy Jaune, de nanao hetsika lehibe sady magaga ihany koa ny tompandriamanitra. Ka nampidina ny hery ny teony eo ny tompandriamanitra ho fanasitrana sy ho fanafana an'ilay lehilahy nalemy izy. Gaga sy talanjany olona rehetra tam'izany, satria olona efa nalemy ataona maro kanefa sitrana sy afaka teony eo. Ny mason'izy ireo mihitsy nahita hoe lehilahy malemy hatranankibondreny io lehilahy io, ary efa mataona maro no narariny, kanefa ny masony ihany koa nahita fa sitrana ilay olona malemy. Tam'izany indrindra no nanazavanin'ny Petera sy Jaune tamin'ny olona rehetra nanatrika teo, fa tsy avy amin'ny olombelona ny fanisitranana nomena ty lehilahy ity. Tsy olombelona mifotra ny fanisitranana ty lehilahy ity, fa avy amin'Andriamanitra ny fanisitranana. Ry mpiany malala, mpanasitrana sy mpanafaka Jesosy, efatra amin'ny ela izy nanao an'izany asa zany teto ambony tany, ary mbola manohy an'izany asa fanasitranana sy ny asa fanafany zany ihany izy hatram'izao. Ka ny lalana mitondra zany fahasoavana lehibe zany eo amintsika zanak'olombelona, ny finoana Jesosy ny anarany. Eno enge ny fanazavana natao Petera sy Jaune azy, hoy izy: raha nanazava tamin'ny olona ny antony nahatonga an'ity lehilahy malemy ity lasa olona sitrana teony eo. Hoy izy eo amin'ny asa apôstôly toko 4:20. Nahoana gaga sy talanjo ny anareo o Petera, aoka fantatrareo fa ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io, no ny finoana ny anarany. Ny finoana zay azo amin'ny alalany no nazahoany zao fanasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. De mbola nanamafy ihany koa izy roa lahy fa ny finoanan'i Jesosy ny anarany ary ny fampiasana zany anarany zany no entina manasitrana no natonga an'ilay lehilahy nalemy sitrana sy afaka toy zao. Ory zareo ao amin'ny asa apôstôly toko 2:10. De aoka fantatrareo rehetra sy ny olon'Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa,
dia izy Jesosy no hitsangana an'io lehilahy io finaritra eo to masonareo. Ry mpiany malala, tsy misy anarana hafa ety ambony tany ka hoe nomen'Andriamanitra ho fanasitranana sy ho fanafahana ary ho famonjena ny olona. Tsy misy olombelona mahavovonjy olombelona tahaka azy. Voafetra ihany ny zavatra azy ny olona tao. Araka voalasan'ny Baiboly, tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Zany anaran'izany ihany no mahavoavonjy sy mahafaka ny olona malona ny olana sy ny herin'ny fanay ratsy. Ny anaran'i Jesosy ihany no eken'ny herehatra sady anarana tsy azo toerina mihitsy. Enatra amin'ny demony azy de manaiky ny anaran'i Jesosy. Mazava ny voalazan'ny Asin'ny Apôstôly toko 4:12. Hoy izy, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona zay zahoantsika famonjena. Manamarina izany ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:19. Hoy Jesosy, zao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olombelona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mila an'Andriamanitra ianao, vonina ny andray anao izy. Mila mifamonjeny ianao, mbola vonina ny hamonjy anao ihany koa izy. Fa saingy tsy maintsy mandalo ao amin'ny Jesosy sy ny anaran'i Jesosy aloha zavatra rehetra. Eny na dia ny ray azy tsy manao zavatra amin'ny olona raha tsy efa nandalo tao amin'ny Jesosy ary hitana fa efa ao amin'ny Jesosy ianao. Noho izany, ho anareo izay marary, raha tianao ny hanomezan'Andriamanitra fanasitranana magaga sy fanafana anao, raha tianao ny andresy malonan'ireo olana sy ireo ady maro atrehanao, raha tianao ny hotahina tahaka andry Abrahama sy Isaka ary Jakoba araka voalazan'ny Baiboly, raha tianao ny hatsapa famiahianao ilay Andriamanitra ray tahaka fiahiny ny vorona manidina rehetra, mino a Jesosy fa efa ny anarany ianao. Zay! Ary ampiasao ny anaran'i Jesosy tahaka ny nampiasan'ny Petera azy tamin'izany fotoan'izany. Manamafy an'izany ny teny voalaza ao amin'ny Kolosiana 1:7-12. Hoy ny Baiboly, ataoko vakiny, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Ary na inona no ataonareo, na miteny io, na miasa io, de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany. Hitanao? Mampianatra ny Baiboly hoe ampiasao foana ny anaran'i Jesosy. Ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalana. Mazava aminao ve tompoko le teny izay sy ilay torohevitra teo. Na inona ataonareo amin'ny maha olon'Andriamanitra anareo, de ampiasao foana ny anaran'i Jesosy. Ampiasao ny anaran'i Jesosy ahafahan'Andriamanitra mitondra anao ho amin'ny fombiazana lehibe amin'izay zavatra ataonao. Ry mpiany malala, tian'Andriamanitra ho avahana sy anehoana maha-Andriamanitra an'Andriamanitra avokoa ireo olona mino ny anaran'i Jesosy sy ireo olona vonina niankina amin'izany anaran'izany. Noho izany ampiasao ny anaran'i Jesosy. Teneny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka ty teny ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ataoko izay zavatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko marary. Amin'ny anaran'i Jesosy roako ny demonia. Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny sakana. Tatak'izany no entinao mampiasa ny anaran'i Jesosy. Iatrika indray aloha sika ka naraka hira ray aorinan'izany ho tohizana ny fampianarana. Mahiresa tompoko.
Jesosy sitragna ny olo maro noho ny agnaran Jesosy sitragna ny olo maro noho ny agnaran Jesosy voavonjy zao sianao noho ny agnaran Jesosy voavonjy zao sianao noho ny agnaran Jesosy agnaragna tokagna antany magnasitragna fô mitomagny magnasitragna fô mitomagny raiso mpanjakanao izy zay haba mahery olo mahery mpanjakany mpanjaka Jesosy agnaragna anazy Andriamanitry farantampony io mon frère zay ny boka nadio ny jamba nahiratra ny kilemegny nitsangagna noho ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy mahery ny agnaran Jesosy eny ary tompoko misaotra ny teknisianina hatrany isika no lahirana alefany teo zay ry mpiany malala nomen'Andriamanitra atsika Jesosy ho famonjena ny fanahintsika zanak'olombelona mba tsy ho very ary ho famonjena atsika ihany koa mba ho afaka amin'ny aretina sy ny famatoran'ny demôny ary mba ho afaka amin'ireo olana mampahory araka voalasan'ny baiboly natolotr'Andriamanitra ray ho faty sy nalatsatra teo ambony azy fijaliana Jesosy rehefa tonga tety ambony tany izy mba tonga ny programan'Andriamanitra sy ny fanirin'Andriamanitra ho tanteraka amintsika zanak'olombelona no zany na iza olombelona ka mino Jesosy ho zanak'Andriamanitra mino Jesosy ho mpamonjy ary mandray a Jesosy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia ho vonjen'Andriamanitra tokoa zany olony zany ho vonjen'Andriamanitra tokoa hoy aho zany olony zany ho vonjena ny fanahiny ary vonjena ihany koa ny momba an'izany olony zany amin'ny maha olombelona azy ataoko fa mazava be ny teny efa nataony Jesosy hoy izy ao Matteo 7:20 ho Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra tsy mavesatretana makanesa ty amiko ianareo rehetra zay ao anatin'ny olana ianareo rehetra marary ianareo rehetra efa fatra demonia fa izao ho Jesosy no anomenareo fitsarana amen ry havana mino azany teny ambarako zany ianao fa ny olona mino ihany no azon'Andriamanitra nehoana ny heriny sy ny voninahiny zany ho ato matoka ny Jesosy miteny rehefa misy olona tonga miona aminy ka mitady fanasitranana ho etrany Jesosy tokava aminao araka finoanao misarika an'Andriamanitra sy ny heriny amonjy olona matsy ny finoana hitan'Andriamanitra eo aminao fa akoatra ny nanomezan'Andriamanitra atsika ny Jesosy sanana dia nilaza teny toy zao ihany koa ny baiboly rehefa maty Jesosy dia nalevina izy fa saika natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo tahorina zany nasatratr'Andriamanitra izy ary nataon'Andriamanitra tsy to ambony indrindra amin'ny anarana rehetra ny anarana arabaky te nataon'Andriamanitra ray manaiky sy mandoalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny hery rehetra na reo hery any an-danitra na reo hery ety ambony tany na reo hery any ambanin'ny tany ary efa nataon'Andriamanitra ray manaiky an' Jesosy ho tompo avokoa ny lela rehetra toy zao ny voalaza baiboly ao Filipiana 2:9 ka hatramin'ny 10 ary efa hita fa nanatareo olona izy dia nanefy teny ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay mbony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andeoleny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany
sy alekelela rehetra fa jesosy kristy no tompo ho voninahitr'andriamanitra ray. Ho fanamafisana zany rehetra zany, tsy misy hery matohatra an' jesosy ny anarany zany eto ambony tany, tsy misy tompoko. Ahoana ho ireo fitopololahy mpianatry jesosy tam'izany fotoana zany raha nanao taritra tamy jesosy zareo? Hoy izy ireo, tompo, na de ny demony aza manaky anay noho ny anaranao. Ianao ve zany teny zany? Voarainao ve zany teny zany? Ho ireo fitopololahy, tompo, na de ny demony aza manaky anay noho ny anaranao. Zany no voalaza ao amin'ny Liko 7:20. Azonao tsara ve hoy ao dikan'izany teny nataony fitopolona zany? Namara tsara fanahy ry zareo azy, de natahorany devoly ny ekeny devoly teny. Inona no antony? Satria tao amry zareo ny finoana Jesosy, ary ambony zany nampiasa ny anaran Jesosy ry zareo. Noho zany, raha manana olana ianao, raha marary ianao, raha misy fanaratsy tonga mampahory ianao amin'ny alina, enina amin'ny atoandro be zao aza de zao, ampiasao ny anaran Jesosy entinao manohitra sy mandroaka zany fanaratsy zany. Ampiasao iako ny anaran Jesosy entinao manafoana ireo zavatra ratsy efa nataony devoly teo aminao. Eno inge ny teny nataony Jesosy tam'ireo fitopololahy, ho Jesosy tam'ireo fitopololahy, Liko 7:20. Normal be raha manaiky anareo ny demonia, manaiky anareo amin'ny anarako Jesosy. Eno tsara ty teniko ity ho Jesosy, indra fa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy mainka sy andresy ny heretra nana fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninona anareo akory. Efa nomeko anareo ho Jesosy ny fahefana, entinareo mandresy devoly ho Jesosy. Iverentsika ny tantaran'le lehilahy nalemy mpangataka teo vavadiny devoly. Ho ny baiboly, sitrana sy natanjaka izy rehefa nampiasan'ireo apôstôly ny fahefan'ny anaran Jesosy. Ho Petera tam'izany, tsy manana vola fotsina volamenomenanao zahay amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana sady niraisany tamin'ny tanany ilay lehilahy malemy, ka afaka nitsangana sy nijoro ary niatsamotsamotra teo mason'olona rehetra izy. Ry havana malala, aorina zao afatra netiko zao de ataovao fampiarana. Inona ny aretina misy eo aminao? Manao ahoana ny fisehony? Inona le olana sy ady atreanao ankehitriny? Efa tsy hainao tsony ve ny atao satria efa resy lava ny sainao? Hoy aho aminao androany, minoa Jesosy ianao, minoa ianao fa ny anara Jesosy de anarana misy hery sy fahefana. Atao zao de zao ny fampiarana sy ny fampiasana an'izany anaran zany. Fahitan'Andriamanitra mamonjy sy manavitra anao ianao. Teny anao vetrany amin'ny anaran Jesosy ny aretina, na ny olana, na ny hery fanaratsy namatitra anao hatram'izay. Ampiasao ny anaran Jesosy, fa ataon'Andriamanitra mandresy anao. Aveliko ndray le ohatra na toko tery aloha, zao ny teninao. Amin'ny anaran Jesosy, madidy ny olana eo amin'ny tokantranoko ao miala. Amin'ny anaran Jesosy, madidy ny sakatsakana tsy ahitako asa eo ao miala. Amin'ny anaran Jesosy, miala tanteraka ny aretina amin'ny tenako. Amin'ny anaran Jesosy, esoriko ireo zavatra ratsy mampahory ahy. Ampiasao tahaka zany ny anaran Jesosy. Farany, manasa anareo ny tenako ho avy hamonjy fotoam-pihavana zay atao ilay fiangonana Refia andro kely ny alahady zao. Misy fidiriny indimy izay ny alahady, amin'ny 9 ora, amin'ny 20 ora, amin'ny 10 ora, 12 ora, amin'ny 2 ora, ka zay mety aminao tompoko mivonjenao amin'izany ora fotoam-pihavana anasanay anao zany. Tongava tompoko, fahasoanao zany. Tongava ary manana finoana vetrany fa hamonjy anao ny tompo Andriamanitra satria tiananao. Anao vavaka ho anareo am'izay aza ao ara-piasa ny anaran Jesosy avetrany, etiko manasitrana anareo zay marary, ary etiko amahana ny olana misy eo aminareo. Mitona anao ny ino avetrany ao, fa anao famonjena lehibe ho anao ho anareo ny tompo androany. Fa anaraka hira ray losika, aorina ny hira de ataoko ny vavaka ho anareo. Miomany, raha afaka mandoalika eo de mandolo mihitsy napetra ho fonao tananao. Ho vita ny hira de ataoko ny vavaka ho anareo. Mahireza daholo tompoko. Tokony anazany Jesosy, sy fanaty ady sainao, misy fiadanana fanatrehanao Jesosy.
sady manasitrana fiainana nanjavamanga faazavana havmandu eny azy tompoko ataoko fa efa vonona be mihitsy anao am'izao ora izao mandolia anao na kopimy masinao na apetra ny fonao tagnanao ry tompoandriamanitra tsy to amin'ny anarany Jesosy misotranao ao satria afaka nitoro ny teninao atamin'ity androandroany ity nampafantatra ny aminao Jesosy sy ny fahefan'ny anaranao mamindrafo am'ireo olona zay nandre ny afatra androany anao misy amin'izy ireo marary misy amin'izy ireo anatin'ny olana misy amin'izy ireo tapidalakale satria misy zavatra tsy hainy vahana androany ampiasaiko ny anaranao Jesosy eo manodidy anao ry olana miala eo anoloan'ny tsiraray avy manodidy anao ry sakatsakana miala eo anatreny rehetra manodidy anao amin'ny anaran'i Jesosy ao ry aretina mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy ao ry aretina ny olana ny mpanao sakatsakana ny aretina samy esoriko amin'ny anaran'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany ary mbola amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa soavana ne ho amin'ireo olona zay nandre ny afatra androany fitahinane ny fiainany amin'ity androandroany ity sotra raiky malalo dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androany ity mbola mafisiko hatrany hatrany raha possible aminareo tongava tompoko mamonjy ny fotoany lehibe ataonay fiangonana refy androdrakely tena tongavy ianareo indrindra fa amin'ity taona diavintsika ity tena tongavy mba tena hoe isovenira tsara ho anao mihitsy zao taona diavinao zao vitan'Andriamanitra zany vitan'izany tompoko zay zany niafatra tompoko ty mametraka mandram-piona manao velomanareo manaraka an'izay tompoko samy hotain'Andriamanitra ianareo mpiaino rehetra misy aldanina le fanatreana